atolotry ny asemo radio anareo zao. Zava-mahadomely ny fiainana. Tantara mitoy nosoratany Ankin Nofy. Ho velomin'ny mponina sy nanja. Miaraka amin'ny Naina Raingomanana, Christophe Rabiarmanana ary Fetra Sarobidy. Mandray feo, mamiarvony, mandrindra ra teknika, aro, manatontosa, nanja, Razafindrakoto. Andro fahaefatra. Davida, andrasa aloha fa ina ary ty eti-po be ty e. Ka masosotrara nga le dadanao a. Angara hoe ohatr'izao le bany dia tsaratsaraina be fatana ohatr' izany. Oh, ka moa zay e. Za jerena fa za izy. Ny fitiavako an'lahy jerena. Ka rehefa tsy tia miviatsy aleoko miala moramora e. Tsy tia hampisy olana be aminareo efa mikorotana lava io a. Davida, fa nga ianao tsy tia andray. Tiako ianao ry latia. Saingy tsy tia hanampy ny olana efa misy eo aminao a. Arao ny teny rainao sao dia izay mety mba hampilamina anareo. Aza mora hoe to mifotezitra ohatran'io moa malala. Eny e, tsy manome tsiny anao fa haiko fa mbola mafana be ny fonao. Sady tsy haiko fa raha ny fahitako an'iny rainao iny dia tsy fahakalana tsotrany ao amin'io fa misy zavatra hafa mihitsy. Inona moa ny antony anireny ianao tsy hanana ny safidinao? Sa ho vadiny ao ianao? Okizay ry Davida. Lasa narary be tampoka teo hatramin'ny lohako. Raha sitraka ho dia mitony aloha ianao. Tena kivy ary latia. Ilay onjam-peo. Vao voalohany ve dia ohatr'ireny sahady ny anaovany ahy e? Dry. Fa inona koa zao mampitomany anao eo? Latia, fa maninona Dry? Alay aloha ny fiainako ary Davida. Fa maninona reny dia iainako daholo zao aratsiana rehetra izao e. Nasany aza loha zava-otra zao anao ka jereo fa tia amintsika daholo ny mason'ny olona rehetra. Efa nandefitra tamin'ny zavatra rehetra ary Davida. Fa ty faran'ity kosa tsy azoko ekena intsony. Ekeko iraiko iny fa hifankahita kely izay manomboka izao. Mafy loatra ny nampitondrainy iny aho. Inona koa ary ty zavatra lazainao e? Ka afaka ny anao inona nefa ianao rehefa hitsipaka amin'ny fiarahantsika izy e? Raha tsy manjary matesa faingana. Ary rehefa nanimba ny fiainako ohatr'izao ihany dia ho avy aminy koa amin'ny angaty sy ny arony. Ahita tsara n'izany latio amin'ny mody tsy lamba tro zany izy dadatore moa manomboka izao. Fa inona daholo zany zavatra lazainao zany ry latia fa tsy azoko a. Fa inona ny zavatra tianao hatongavana? Tsy misy zava-patatrao zandry Davida. Marary ihany fiainako nanaovan'ireny olo tsy vanin'ireny aho. FM 103.4. Inge zany ny zavatra tianao lazaina dia misy zavatra tsy fantatra feninao ahy e. Lazao amiko hoe inona zany? Tsy mbola fotoana an'izany zao ry Davida. Ho fantatro amian-dalana eny amin'ny marina rehetra. Fa maninona nefa raha lazaina amiko dia raha namamaza ny olanao zany e. Dia inona koa zao nidiran'izany dadatore moa zany amin'izao raharaha zao? Raitsy kombakomba midady io rangahy io ry Davida. Ary tsy amelako raha tsy mijinja ny zavatra nataony aho. Fa zavatra nataony inona? Tsy mazava amiko mihitsy ianao aty ka. Mbola fantatrao aho mantsy anao. Raha sitraka ao dia ndao aloha hiala teto. Sakafo ry latia fa nona. Vetivety rery maman a. Efa vidy ty e. Aka jus ao anaty frigo a sisa. Reo ary dia masotoa daholo. Misaotra kia. Hoeto aty andoharana ny lovianao rangaty a. Inona ny mampivandravandranao eo fotsiny? Hitako. Tsy hitako izay hivandravandranao aho eo. Sa misy tsarotra ao aty a. Anomboka indray nareo mianankireto amin'ilay famaliana. Tsy haiko hoe maninona raha ny hanina no ifatohana. Fa iza koa moa ianao tsy azo jerena? Maninona raha milevimbelona raha tsy azo jerijerena ka? Fa inona koa ary ty mampatezitezitra anao eo ry José a?
Ny anina ranga hoanina fa aza manao ohatran'io a. Hitako. Tsy haiko hoe maninona raha ny anina no arapaka fa tsy manao fijery matsiravony io. Teniko farany aminao tiry Latia. Tsy ilaiko ianao miaraka namin'izana amin'iza. Mbola tsy mahazo manambady zany ianao. Endrery papa o. Aza manahy ianao fa hanaraka an'izay lazainao manomboka izao. Mba zay haiko ny tokony ataondry mba mahay makatony raindry fa tsy be famaliana foana. Mba manafatra fotsiny ahy. Sady mbola tianay ianao ho tafita tsara zay vao miroso amin'izany fanambadiana izany. Na be famaliana sy manao izay mahatezitra anay aza nge ianao tadio fa tianay foana. Vorerery papa. Misaotra amin'ny fitiavana tolotra ireo ah. Mba meo tika io rano mangatsiaka eo azafady. Te. Ohatran'ny lasa maina be tamiko teo koa ny tendako. Zay vao azoko ny aiko. Fa inona koa ty mahazo anao rainy a? Kofona nga ianao? Tsy haiko ohatrany lasa maina be tamiko teo ny tendako e. Ohatrany mamay be any anaty any. Ao tsara ve ianao zany? José a? Fa ahoany? Tena marary ary Lucia. Ha? Tsy mahazo aina fa mamay be any anaty rehetrarehetra any. Sepotra. Andrekakio. Fanina. Andrekakio. Fonjeo akia. Tena torany ty. Wai. Fa naninona ary? Io alo kosikoseny tanany ainga andry e. Papa, fa naninona ianao e? Papa oa. Wai, tsy ireo fa mivoaka farora be mivavany dia miakatra koa ny masony. Fa nanino ty ry maman? Tsy haiko akia. Alaivo aloha ny telefoniko dia mihetso dokotera fa zava-dozy ty. Malaky ndry. Datoremo atsona aingany. Vetivety ary aloha e. Zary izay telefona izay. Ity kaika. Ary aloha jerena ato numéro amin'ny dadatoremo. Aiza. Ito angamba. Allô? Dadatoremo ve eo azafady? Ie, Laty Andre a. Sao dia afaka makaty an-trano ianao fa marary papa ato. Ay, ho avy ianao. Eny ary, ato an-trano izay. Ho anao olon-tsotra, fikambanana, orinasa, mpandraharaha, fiangonana sy ny sisa, misokatra ho anao ny sampana dokam-barotra eto amin'ny ASM Radio Telo amby zato teboka efatra, Canal Plus 336. Antsoery ny laharana 034 49 676 11 034 49 676 12 na manatona vantana ety amin'ny foibe toerany ASM Radio lo A33 faravohitra ambony Foibe Frenzy. Nahazo azy ry maman a. Enjanaki fa fanapoizinana ara-tsakafo no nahazo azy a. Fanapoizinana ara-tsakafo e? Ino a? Dia sakafo nisy poizina taizany no hoaniny. Tsy haiko tsony akia. Zany hoe ny sakafo no hoaniny tamin'iny zany nisy poizina. Dia iza nefa nanao an'izany? Tsy haiko e. Nisy afa-tsitsika sy ndrimo no niaraka nihinana tamin'ny tao. Latia. Sao dia mba nanao tao foana tao ary tendrety. Fa nanao tao foana hoana kory mamoa. Everinao fa zandray zany nanapoizina azy. Iza ny malaly. Ndry ihany no manana disadisa amin'ny isan'andro ao. Sady ndry koa nge no mikarakara ny sakafo iny e. Ohatra ny te hanendrikendrika mafy ange ianao zandry mamoa e. Tsoroko aminao fa tsy nanao inona azy zany ary tsy nanisy poizina ny sakafo no hoaniny mihitsy. Sady zary ero koa angamony nanana disadisa taminy ka. Ianao sy izy koa ange mba miady lava ihany e. Lazao tsotra amiko fotsiny marina ry Latia. Inona ny zavatra nafangarondry tamin'ny sakafo no andraindry iny? Hoatray le ty e. Fa mpamonola angamy feveranao ah. Sao dia diso adresy aloha ianao ry maman ah. Aiko ange fa ndriny ao ambadika izao e. Hitandry tsara zany. Andraso aho fa iresaka amin'ny remo vetivety.
fa taiza moa ianao maliny tsy tonga tamin'ilay fotoana ny fanomezantsika ary laty. Tena azafady le izy fa nisy zavatra natao kely izay dia tsy afaka tampoka. Tena ninona raha mba nandefa hafatra na ohatr'izany fa tsy tonga dia any. Ka efa tsy tao an-tsaiko intsony izany e. Ny olana mahazo ary ty efa tsy hitako izay hanaovana azy. Oe, efa nanaoana marina ny rainao izay. Efa salama? Hoe, mbola miady amin'ny fahafatesanao. Asana ho fatina ho velona. Fa inona tsara moa ny tena nahazo azy? Fanapozinana ara-tsakafo hony e. Fa tsy haiko hoe iza no nanapozina azy. Ary sao dia mba hainao ihany ary ny ao ambadika izao. Tadidiko inge ilay zavatra lazainao afaran'ireny. Dia raha tadidinao dia maninona ka? Fa bon, izay izany. Izany nanapozina azy. Miary efa manimba ny fiainako dia tsy mbaiko ihany koa. Mba misy isaina ary laty a. Rainao nge iny e. Dia raha raiko dia maninona e. Tsy fanditra be aminao amin'izany koa ny tena antony aonako aminao e. Zava-dehibe ny antony aonako aminao an'io. Eny e, meno anao ary a. Ianao koa ty ohatra n'ireny dia ilaza loza ireny. Asa aloha izy ity na ho loza na ahoana fa arakaraka ianao mandray azy ihany. Ka lazao ary moa fa zabe safary be eo e. Zao ry laty a. Rehefa tena nandinika dia aleo faranana amin'izay ny amintsika. Maninona? Tsy tia anao intsony ary tsy afaka niaraka aminao intsony koa. Ahoana tsara hoe ry Davida? Fa nahoana ka? Tsy mendrika ianao ry laty a. Andray. Miala tsiny fa efa nataoko daholo izay azoko natao rehetra. Tadio fa tena nitianao ary nitiavoko hatramin'ny kilemanao rehetra ianao. Nampidoroka sy mpitsindrona zava-mahadomelona azy ianao dia nitiavoko tamin'ny foko. Ankehitriny tsapako ohatrany miopefy loatra ianao ka ny tsara amintsika angamba ny fampitsodrano e. Satria ve atafaroboka tanteraka tao anatin'ny zava-mahadomelona sy hoe nanao ny zavatra tsy tokony nataoko dia arianao. Tsarovo nefa fa tsy fidy no azy any fa no nietraketraky ny sasany izay nanimba ny saiko ka nahatonga azy hitady izay fahafinaretana hitany fa mahafaly azy. Miangatra ianao ry tany. Aiza izany fitiavana izany? Aiza ny tany mety ahitako azy? Aiza ho aho? Ireo ray aman-dreniko tsy mba nahitako an'izany fitiavana izany. Sao koa ty ilay olona nandraindraiko hitondra an'izany fitiavana izany manilika azy hoe anary aho. Tsy kosa e. Miala tsiny laty a. Tsy fidinao ange e. Sady ny rainao koa tsy tia raha teo. Fona laty a. Tsy mendrika ho anao a. Eny e. Inona moa ny azoko atao rehefa milaza fa tsy tia antsony ianao. Zakaiko eny foana ny fiainako feno etraketraka e. Tsy miaraka amin'ny vehivavy maditra ohatrà ianao ao. Okizay ry laty a. Ohatrany tsy tatiko be indray mahita anao mitomany be ohatr'izao ka. Miala ianao e. Aleo andeha. Veloma ianao. Laty a. Andraso aloha e. Laty. Natolotry ny asemo radio anareo teo zava-mahadomelon'ny fiainana. Tantara mitohy nosoratany Antin Nofy. Novy aloha amin'ny mponina sy nanja. Niaraka tamin'ny Naina Raingomanana, Christophe Rabearmanana ary Fetra Sarobidy. Nandray feo, mamiary vony, nandrindra raha teknika, aro, na natontosa, nanja, Razafindrakoto. Mbola hitohy.